Mialatsiny aminao ary filohan-tsaina fa ity misy teny mba tiany holazaina. Tsy hoe te handrava dia manao besaina fa zavatra misy ka ho tantaraina. Lazainao mandroso hono Gasikara, mandroso makaiza dia azo ifambara. Mandroso dia mihemitra andeha ho any afara sa kosa mandroso any anaty adalana. 700 megawatt taloha ny resahana mba hanazava ny trano sy lalana. Jirona koa nefa nindrina farana, izao mainso kitroka trano fianarana. Lay asan-dahaly toa tsy haiko hoe nahoana, lazainao fa tapitra sady efa foana, kanefa isan'andro ilay gasy efa noana, voaroba tsy lera dia lasa misona. Mba tiana hiazava eto koa ilay fitiavana fa izay mijoro eto tapitra gazana, gadragadraina izay tia tanindrazana dia izay mamotika indray ny tambazana. Hazava ao aminay eto koa aloha ilay mora, fa tsy azonay pokina vodimponoana. Mora mbakaina sy mora jonoana sa mora volosana fanoabadoina. Fanontaniana mipetraka tony ka hialana tsiny ry filohajaina. Tsy entina andeha hanonganana akory fa tenina tsipy raha toa manan-tsaina. Andriamatoa Filo, nosoratany Nalatina. Fa ny olana ny le mpitondra Matahotra Fitsinjaram-Pahefana any le izy kanefa ny tsy tokony ho any mihitsy ny zavatra hipetrahany fa ny fampandrosoana aloha ny vaindohan-draharaha ao anatin'le izy. Raha bangoko le izy dia mifototra ao anatin'ny fanampotena fanabeazana ty raharaha ty satria ankehitriny ny fanabeazana dia tsy hitantsika taratra mihitsy ny hoe manabe ny taranakitsika aninona aritsika zany androany. Ka aminay ao anatin'izay ihany koa dia tena ilaina ny fanarenana tanteraka ny rafim-panabeazana eto amintsika mba ho rafim-panabeazana hitondra vokatra soa ho an'ny firenena, mba ho fanabeazana ny olona mivoaka avy ao anatin'izany fanabeazana zany, mba tena olona vaobe ao anatin'ny tena hoe filan'le firenena mihitsy mba hitondra makany amin'le fampandrosoana satria rehefa vita izay fanabeazana izay dia miroso tsikelikely ao anatin'izay le hoe fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana izay ary tsy mipetraka tsony le hoe tahotra, tsy mipetraka tsony le hoe tsy fampitokisana ary tsy mipetraka tsony le hoe atao fitaovana hiarovana ny fahefana fotsiny ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana rehetra. Mazava ho azy miala ny sakana rehetra fa nabadonany ny Malagasy androany tsy atakatra an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa zany hoe zay ny mbola antom-pijoroanay afahana miteny zany na tsy haino ary ny mpitondra dia tsy maintsy miteny zay sanandro satria raha zay rehefa resaka natao zay efa betsaka. Raha ohatra ka tena fanampena tsofina ny mpitondra ity olana miaino ihany izy aloha fa zany hoe ny azy ihany ny azy. Ka zay le niteneko anatin'le izy misy fanabeazana ao anatiny. Tsy vonona ny ampandroso ny mpitondra zay ngamba ny bangona anazy, tsy vonona ny ao anatin'izay fa ny ipetrahana maharitra eo amin'le fahefana. Zay ihany ny azy ny tanjona ao anatin'le izy ka tsy gaga anie tsika hoe ozy le rangahy teo hoe verina avany a Dubai avany dia ilaza inona indray rehefa avy eo isanandro anie dia ohatran'izany effet d'annonce no atao eto fa nefa zay androany dia tena hoe mampafantatra antsika vahoaka mihitsiny. Misy zavatra mila andraisana fanapahan-kevitra eto fa efa tsy zaka ny fiainana, efa sangy mihoatra ny loha ity zavatra iainantsika androany ity. Ka rehefa tsy tsika ihany koa ny tonga saina ao anatin'izay dia very le firenena. Fa nefa ny mahatoko fa manam-panahy ny Malagasy, manan-tsaina ny Malagasy, afaka mieritreritra tsara, afaka manamboatra tsara no avy izay ho anazy tsaratsara kokoa ao anatin'le izy. Ka ilaina ny fijoroana tahaka an'izao, ilaina ny fitenenana ny zavatra tsy mety ao anatin'le fitantanana raharaham-panjakana. Fa raha ohatra ka tsy miteny ianao na tsisy mihaino arany dia izay natao hoe fahampitehana ao anatiny. Tsindriky kely hoe ao anatin'izay fanabeazana sy fitaizana ny olona izay milafiny telo aloha voalohany indrindra ny ara-tsaina, ny ara-batana, ny ara-panahy. Fa eo ihany koa ilay ataontsika hoe milafiny maro ny fanabeazana amin'ny ho an'ny fahalalan'ny olona amin'ny ankapobeny, ilay connaissance générale an'ilay olona zany mila ampiakarina sy ilay hoe resaka politika. Io koa mantsy ataontsika hoe miteraka olana amin'izao fotoana izao nisy ihany tany aloha ny famolavolana zany ataontsika hoe mpanao politika zany mety ho tafiditra ao anatin'ny vokadratsiny tsy fisiny izay fampiofanana izay ve no iainantsika amin'izao fotoana izao satria ilay mpitondra mihitsy tsy vonona ary izay tsy manana an'izay ataontsika hoe fahaiza manao politika izay
mety misy ifandraisany ve zay lafin-davatra zay mazava ho azy ary tsika ny androany tsy gagy raha miresaka ianao amina olona anankiray a de le politika ny vahoaka satria le fitondrana ny atao hoe politika mihitsy le fanabeazana ao anatin'izany fampahafantarana io ny atao hoe politika zany mihitsy no natao zay nampivoana anazy natao zay nitondrana azy any amin'ny tsy izy fa nefa lalandiso ao anatin'le izy kanefa ny fanaovana politika miankina amin'io daholo ny fanapahan-kevitra rehetra izay miatraika amin'ny vantana amin'ny fiainantsika na io kapoakambary io de fanapahan-kevitra ara-politika zany ka eto a de tena manainga atsika mihitsy ry vahoaka aza atao hoe politika zay tsy miditra amin'izany fa ny fanapahan-kevitra tompoko de fanapahan-kevitra politika ary miatraika amin'ny vantana amin'ny fiainanao io nisy ny olona teto tena hoe nanao fanahiniana mihitsy nanimba n'izany fanaovana politika zany teto Madagasikara ka ahafahany manao zay daniny kibony tahaka zao mirere ary manao ampimambany ary pirenena tahaka amin'izao vanim-potoana andalovantsika zao ka raha tsy tongotsika zany taitra mifo ao anatin'izay ka mieritreritra de mbola voamaika iamafy noho izao ny fiainana zay iatrehantsika eto a Madagasikara amin'ny ankapobeny zany raha ohatra ka ao anatin'izay ataontsika hoe fanomezana fahefana sy ny fitsinjarana fahefana izay hatrany no resantsika ny zavatra misy ihany koa de araky ny teneninao teo hoe ny tahoatry ny mpitondra amin'ny fahefana eo ampelantanany zao voarombaky ny hafa no ifikirany bebe kokoa an'izay fahefana izay azo atao ve zany ny mametraka an'izany ataontsika hoe fanapariahana ny fahefana amin'ny tena izy zany inona ny mety ho vokatsoa an'izay miainga am'le ataontsika teo hoe fitsinjaram-pahefana zay amin'ny ankapobeny somary miinsiste kely nahoana moa tsy ho azo atao ianao ne raha ohatra ka miditra ao amina fifidianana anankiray de efa mazava ane le manday 5 taona aloha zany nidiranao voalohany mety afaka hoe ampitomboana 5 taona manaraka nitika an'izay ny programa anasanao tokony mifototra ao anatin'io le hoe manda zay nomen'ny vahoaka anao iesana io ary tsy tokony isy eritreritra mihitsiny hoe hijanona mandrakizay ao anatin'io fahefana io fa ny tokony ao anatin'ny saina de hoe ity fotoana zay nanomezan'ny vahoaka fahefana aty inona ny zavatra tokony ho ataoko inona ny zavatra tokony ho tanterahana miainga amin'ny fampanantenana ary miainga amin'ny réalité koa mahagaga manko fa ndraindray mpanao politika ane de fampanantenana zavatra tsy miainga amina tena zava-misy no atao de itsika vahoaka koa de roboka ao anatin'le izy satria de hoe tiany vaovao sy ny sisa zay le fanaovana politika ao anatin'le izy azo atao mametraka an'izany fitsinjaram-pahefana zany ary le izy fantatrao ny manda idiranao ao anatina hoe fitantanana firenena hoe 5 taona ka tokony mifototra ao anatin'izay na ny politika rehetra manaraka n'io zavatra rehetra io arany tokony efa hitantaratra eo ary io tsy misy fahagagany zany ny zavatra atao ihany io ny asa atao ihany io fa tsy misy fahagagany zany ka amiko le izy raha tahipetraka maharitra amina fahefana de ny asa zay tsaran'ny vahoaka ny tokony ho hitantaratra fa tsy ny faneriterena ny tahotra ny eto any androany tsy mavita inona le mpitondra fa ohatrany hoe zay no ahafahana mijanona elaela eo am'le fahefana ary zany tsy mety zany azo atao mbola veriko indray mandeha azo atao ny mametraka tsara n'izany fitsinjaram-pahefana zany hitondra makany amin'ny fampandrosoana tena izy tsy babakoto daholo ny Malagasy ka hoe mipetraka amina fitantanana anankiray de hoe de tsy hain'inona ao anatiny ary na tsy mahay raha de efa niteneniko teo zany adidin'ny fanjakana no manao ny fampiofanana rehetra afahandreo olon'ireo mandray ny andraikitra araka ny tokony izy zany ngeny nataon'ny Malagasy miaramiainga tamin'ny fotoan'androny nananganana ny hoe FDL le Fonds de Développement Local le satria tsy misy diplôma ny takina tao anatin'ny hoe ilatsahana be ny tanàna kanefa ny ao anatin'izay misy fahaiza manao kosa tsy maintsy ilaina ao anatiny ka rehefa tsy hain'ireo olona zay voafidim-bahoaka ireo de anjaran'ny fanjakana ny manome tolo-tanana ao anatin'ny fampiofanana fa tsy hoe avela fotsiny ihany izy de zara aragadraina rehefa eo rehefa misy zany ane zavatra mitranga androany tsy mety le izy fa
zay ny bangoko anazy teo hoe anatina fanabeazana satria nataoko hoe na mbola fampiofanana an'ireny olona manana ny fahefana ireny aloha dia mbola fanabeazana zany rafim-panabeazana zany ny fiainana ny atao hoe politika dia mbola rafim-panabeazana zany tsaroko tsara tamin'izay mbola kely dia nisy ny atao hoe éducation civique e morale ary tena nananana toetsaina na molavola toetsaina ho titandrazana mihitsy zany mbola mahatonga ny tena androany mbola mijoro ao anatiny milaza andreo tsy mety zay iainana amin'izao fotoana izao ka zay zavatra rehetra zay zany a dia ny fanjakana efa hitantsika fa tsy manana an'ilay finiavana fa itsika no mila mametraka ao anatiny hoe itisitisi ty ny tokony ho atao ny antoko aloha dia efa mametraka ao anatin'izay le hoe manao ny fampiofanana amin'izay tratra ny hery rehetra ao anatin'le izy fa ireny zany tokony ampitomboana mba hahafahan'ny olona manana ny fahalalana hipetrahana ao anatin'izay le hoe hananan'ny olona fanapahan-kevitra amin'ny fiainany fa tsy apetraka amina anjoanjony na olona tsy tokony ho izy ny fiatrehana ny fiainana ny akapobeny raha mijery ihany koa sika ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ohatra ny hoe tsy raha ny hita sy ny tsapa zany tsy niomana ary tsy ataontsika hoe tsisy fahavononana araka le teneninao teo ampandroso ny firenena izany amin'ny asa sy ny fomba fihetsika ataon'ny mpitondra ary matetika dia rehefa mahazo fahefana vao manangana n'izany ataontsika hoe antoko politika izany ny akamaroany ny mpitantana teto amintsika inona mahazava-dehibe an'ilay ataontsika hoe fananana fodi-kevitra mialohan'ny andraisana n'izany fahefana mialohan'ny itondrana n'izany firenena izany amin'ny akapobeny raha isika aloha zany zao dia efa mazava hoe miainga amin'izany ataontsika hoe fametrahana izany fitsinjaram-pahefana zany no ahafahana manatsara sy mitondra fampivoarana ny firenena ka raha politika ny ilay fitantanana firenena ka etan zany hoe raha ny tokony ho izy zany dia tokony ho voataiza ao anatina antoko politika na fanaovana politika ny olona zay vao mitantana n'izany firenena zany androany asa mety misy fahadisoantsika malagasy ihany koa mahita an'ilay hoe tivao sy ny sisa ao anatin'le izy fa rehefa tonga eo amin'ny fitantanana tokoa zay vao hoe manangana ny antoko politika ary za miteny aminao fa tsy le antoko politika tsy le hevitra ao anatin'le antoko politika no arahana ao anatiny fa le olombelona manangana an'le antoko politika ka tsy gagitsika raha ohatra ka tonga ny fahalasana an'ireny olona ireny dia tsy misy tsony le antoko politika tsy mipetraka araka ny tokony ho izy le foto-kevitra ao anatin'le izy ary zay zavatra zay dia mila fanabeazana politika ao anatiny fa tsy tongatonga ho azy zany io toetsaina io hoe takzao sy takzao ny ahafahanao miatrika fitantanana anankiray fa misy famolavolana ao tao anatina antoko ao anatin'izany ny zavatra ny ainana rehetra ao anatin'izany antoko zany ny foto-kevitra rehetra zay nampitaina sy ny voizina tao anatin'izany ahafahanao mipetraka mahitsy ao anatiny ary indrindra koa ahafahana mahitsy ho anay manko zao raha hoe nitaizana atao amin'ny malagasy miaramiainga rehefa hoe tia ny asa natao dia natao iny ary tsy zay tsy mahamenatra anay rehefa hoe tsy vita ny asa nty dia mipetraka ao anatin'le satria zany fitaizany zany fa tsy eo ianao dia terenao eo ihany efa hita fa tsy misy vokatra le izy dia mbola ianao ihany no eo dia ianao ihany no eo dia karamaina ny etseroa hitetehaka anao sy hideraderanao zao ny efa rahan'le firenena zay zany le hoe izay manoro lala mahitsy mamindraina zay moa le slogan ny antoko ao anatin'le izy mazava be ane zany rehefa tsy mahitsy koa ny lalanao dia tsy tavavoaka le firenena ary zay ny tena enta izy ty tena apetraky ny malagasy miaramiainga hoe mila mamerina n'ity firenena ity amin'ny lalana tokony ho alehany indrindrindra ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka fa zay ihany ny lakle ahafahana mandeha makany amin'ny fampandrosoana manara-dalàna mametraka ny mangarahara ny politika mazava miaraka amin'izay rehetrarehetra zay ary anatina fotoana voafaritra fa tsy mieritreritra hoe ndia ho anao mandahafirina tsy hoe mieritreritra hoe roapolo taona na telopolo taona any hoany ity vao vita ny tsara hotsindrina mandeha ihany moa zany ny fotoana ny tiako amafisina aminao angamba ny araraotina ihany koa satria dia niniko tsy nyresahana tany am-piandohana ianao dia mitaizany tanora filohan'izany tanora malagasy miara-miainga izany tanora mijoro ihany koa ao anatrehan'izany rehetrarehetra zany aiza ho aiza ny ataontsika hoe fotom-pisainana na ny fomba fijery tokony ananany tanora eo anatrehan'ilay zava-misy amintsika amin'izao fotoana izao anaiky ny vosidokany fampanantenana atsy ve sa tokony hijoro amin'izay fananana foto-kevitra sy
fandresen-dahatra miaingy avy amin'ny fitiavana ny tanindrazana izay manao hoana ny ina ihany koa mety tsara tsipy ho an'ny tanora malagasy izay na de eo ary le miazakazaka izay moa zany solution hita manoloana nyty fijaliana ity miazakazaka makany ivelany mitady lalana makany ivelany ny akamarony ny tanora am'izao fotoana zao noho ny lay tsy fisin'ny asa noho ny maromaro manahoana ny fomba fijerinao anatrehan'izay zavatra ao anatiny moa zany mitarika ny tanora malagasy miaramiainga ny tenako ty zavatra anankiray efa teny kombenombeny amin'ny tanora ny fanaovana politika rehefa mitsofoka ao anatin'ny fanaovana politika zany ianao de misy asa sy misy fanabeazana atao tsy sanatria hoe iny fa tampotampoka de tonga ampahanao politika de ohatran'ireny opportuniste rehetra reny ihany fa misy asa ao tsy hoe androany ianao niditra atao anatina antoko politika de raha pitso ianao de mandeha am'zao hoe zany efa takizao sy ny takizao zany le zavatra tsy mety fa misy mifanabeazana ao anatiny ary misy sakrifisy zay iainana ao anatin'ny fanaovana politika zany mba hatongavana am'lay hoe famolavolana olona anankiray hiatrika fitantanana firenena ary anao ny fanaovana politika araky ny tokony ho izy ao anatin'ny tena fitiava-tanindrazana sy ny fitsinjovana amin'ny mpiarabelona indrindra ka zay no ataoko hoe ao anatin'le izy mety hoe misy ny ameana indraindray amin'ny tanora kanefa ny raha ho anay ao amin'ny malagasy miaramiainga de tsy maintsy misy ny cadrage atao amin'ireny tanora reny mba tsy ivoana sy brioka amin'ny lalana diso reny tanora reny ao anatina fanaovana politika fa tena ifototra tokoa ao anatin'izay le hoe fitsinjovana mpiarabelona fitsinjovana ny hafa le izany hoe rehefa mandroso Madagascar de mandroso ho azy koa ianao fa tsy hoe ianao mpanao politika ihany no mandroso na hoe ny vahoaka ihany no mandroso fa zay le toe-tsaina ao anatiny isika vahoaka ny mahazo tombony voalohany zay le izy ka tsy tokony amiko zany tsy tokony hisy tahotra ao anatiny hoe mitazana firenena de raviravitanana de tsy hanao politika de oleo politika ao anatin'le izy fa tena midira de mandraisa andraikitra ao anatiny fa rehefa tsy ianao ny anao anazy de ataon'ny sasany de io ny zavatra mitranga miteny ianao teo hoe sakrifisy otrotrony ahoana ny mety fiatrehana an'izany mety ho endrikendriky zany amin'ny akapobeany ny fotoana ve no mila olanina ao anatiny sa lay finiavanao hanampy ny hafa no tsy maintsy hoe ampitombona kokoa ao anatiny zany ataontsika hoe sakrifisy zany rehetrarehetra fotoana ao anatiny ny sakrifisy ny fotoana ao anatiny ny fiatrehanao zany tokantranonao zany koa ao anatiny indrindrindra ireo tsindry maro samihafa avy amin'ireo mpanao politika sasany ao anatiny ny fampitahorana sy ny sisa ao anatiny kanefa ny mila mijoro ao anatin'izay zavatra rehetra zay ary ianao rehefa mijoro amina foto-kevitra mahitsy de tsy misy mahadaboka anao zany fa de tena hoe mahitsy mijoro tsara amin'iny eny ary maromaro zay resakitsika zay ny zava-dehibe moa zany de ny fahafahantsika mahafantatra sy mandray izany mahazava-dehibe ny ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana izany lalana mazava azo ampiarina azo iainana eto amintsika ihany koa izany ataontsika hoe fitsinjaram-pahefana izany inona zany no sakana ny sakana moa zany de izay tsy fahafantarany mpitondra ary ny tsy fanekeny nyzany fametrahana zany satria de tiany hofikirina ho azy samy rery ny fahefana zay tranga izay de miteraka olana amin'ny lafiny maro maraparana angambosika satria hiditra amin'ny antso indray après aorinan'izay amin'ny manomboka amin'ny 1 sasany eo raha misy ny teniteny farany sy ny afatra tena efa nazava ny afatra ho an'ny tanora teo fa ho an'ny malagasy rehetrarehetra manahoana inona no tsara ho ampitaina zany eo anatrehan'izay makasitraka amin'ny fanasana ka etant eto makasitraka atsika ny aino an'izay faneho-kevitra dindinika zay natao teto ihany koa ny afatra farany angambany ao anatin'le izy de tsotra satria de mifototra ao anatin'ireo zay fanambarako teo ny fitsinjaram-pahefana ny afahana mandroso ao anatin'le izy fa ny afatra ho an'ny vahoaka zany tsika ny mila mandray fanapahan-kevitra ho an'ny hoavitsika rehefa tsy mandray fanapahan-kevitra ho an'ny hoavitsika tsika aza mieritreritra ny hafa mihitsiny hoe ny hafa no hitondra fampandrosoana ao atsika fa ny fampandrosoana de itsika ihany
no afaka miasa ny amin'izany ary io a tsy misy ny fahagagana fa ny asa tao ihany no mitondra vokatra ao anatiny dia izahay ao anatin'ny malagasy miaramiainga tsy reraka mijoro a mitarika ary mitondra ny vahaolana rehetra izay azo heverina izay takatry ny saina sy takatry ny aina afahantsika mampandroso ity firenena malalatsika ity makasitraka gaeton makasitraka marjona misaotra antsika mpiaino zay zany no resadresaka misy maromaro ny afatra voaray ato amin'ny alalan'ny SMS ankasitrahantsika ny vahiny ny Andry Rajoelina nitondra sy nampahafantatra bebe kokoa antsika ny mahazava-dehibe an'izany fitsinjaram-pahefana tena izy izany izay tena takina sy ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao takina sy ilain'ny firenena hoy satria mitondra vahaolana mitondra fanatsarana ary mitondra fampivoarana ho an'ny firenena izany nisy ohatra nataon'ny madame Giselle teo amin'ny resaka antso amin'ny olana iainan'ny commune ka raha vova ao anatin'ny mipetraka tsara ary omena lanja sy omena ny asiny omena ny maizy azy ireo ben'ny tanàna ireo mino fa maromaro ny olana ho vova eo anatrehan'izay raha tsy resaka afa-tsy ny commune fotsiny ihany ohatra zay ihany koa ny faritra tsirairay avy ny faritra moa zany de ny ainga teo lay tany amin'ny voalohany lay hoe napetraka ny gouvernora zay nomena 1 milliard moa izy indry marjona 1 milliard ohatra ny nampitomboana indray izy tateorina aiza ny vokatry reny amin'izao fotoana izao ny faritra zay samy manana ny maha izy azy ihany koa ary tsy mitovy ny habean'ireo faritra ireo hitantsika amin'izany fa izay ny mazava-dehibe ary tena hoe ilaina maha-ilaina nyty fitsinjaram-pahefana ity ary no amafisiny ny vahintsika teo fa ny toko malagasy miaramiainga de efa niroso tamin'ny ataontsika hoe fampahafantarana izany nandritry ny taona maro efa niroso tamin'ny fametrahana izany nandritry ny taona maro ary efa niroso ihany koa tamin'ny fanomezana fampiofanana ireo ataontsika hoe vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ireo ankehitriny dofotra amin'ny poto isika satria tsy hita izany fitsinjaram-pahefana izany fikirin'ny mpitondra fanjakana ho azy rery ny fahefana eo ampelantanany mialohan'ny diratsika amin'ny antso an'ny tapan'ny faharoa misy SMS maromaro voaray reto izantsika ho vakina vetivety aloha bonjour kolo Maxime avy aty Toliary tena tsapa fa tsisy fitsinjaram-pahefana ny eto amintsika fa vandy daholo ny zavatra lazainy ireo akaiky ny fitondranareo efa manomboka indray ny asa sosialy ataon'ny tetikasa basy Toliary nefa ny tanin'olo alainy ankeriny Tinika Roberto tsy hita ozy izy fa atao zany fa tsisy fanjakana eto amintsika avy any Toliary no nandefa n'izany SMS zany Maximin zany no anarany salikolo mba misy mpitarika sasy vonina tamin'ny reny etsika fotsy reny ozy izy nefa tsy hita ny vahoaka io mpitondra io ane efa nilaza fa ny politika tsy natao ho an'ny madio fo ozy izy ary ny politika ozy izy de azo atao ny mivadibadika de zao pirofony tsara fa ny vahoaka no mizaka ny vokany enjana koa zany fa nehokevitra zany mazavy zany salamakolo tena propagande io ataon'ny filoha io satria anova lalam-panorenana mba samy mailo isika malagasy nareo ve de mino nareo de miesiny eo tokoa ozy izy de mino ve nareo fa ataon'ny Rajoelina iny resaka misy inona misy ketry tsy haiko tsara zany eo sika mahita izy salama dafy tsy mba afaka miteny anareo ampitany filaminana ireo ve ny vady aman-janakareo ozy izy hoe aoko zay fa mijaly ny vahoaka sa ianareo mahazo fiainam-bidy rehefa metsena mihinana ny alahelo-bahoaka
mihinana ny ala helim-bahoaka ange anareo amin'io enda amin'ny TB anareo io e de miadana ny vady aman-janakareo a de mangina ozy izy afatra ho an'ny tany filaminana zany a SMS manaraka izany tsy misy politika manome lanja ireo rehetra voalazanao ireo eo eto Madagasikara ozy izy maromaro ny resakitsika teo a de zay zany no message a nalefan'ny namatsika tsy misy politika manome lanjany zany manerana an'osy bonjour dafy ady ahoana ny fandehany araka ny programme zay amin'ny fetim-pirenena io a de amin'ny fananganana saina aleo saina mainty na fotsy na misaona amin'ny gasy amin'ny fijaliana ozy izy enjana koa zany a isy etsika zany ho atao amin'ny 4 jiona ozy izy a bonjour koloa Cédric Dalgo avao a afako tika message hafa iny mangataka irany Blacknadia hony izy Rose avy aty Abetapona misy ana ka madamako miarabe de ainy ataoko amin'ny tsy azoko tsara misy SMS de sarotra vakina salama kola Ernest avy aty Tamatavy a tokony alaina io président io izy izy a fa tsy mamely intsony afatra manaraka ny raisitsika ihany ny SMS manaraka misy maromaro eto voray a de ahoana ny fandehany ahoana ty 7 taona ty tsy koto ihany ve zany no solo e io no nanapotehana ny fitondrany ravalo a nefa zao a averina ireo fitondrana indray ozy izy rahalay a avy aty a bonga tsara ihany le resaka Daiota am'reto no Daio Corporation na tamin'ny andron'ny ravalomanana am'izao sika miditra amin'ny Israelianina indray zany am'izao fotoana zao a Israelianina le fanaovana soni de mety anahoana ny toyiny isika malagasy mahafantatra ny tantara isika ihany koa mijery a izay a tokony ho toyiny zany